Mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Amin'ny fifaliana mandrakariva riavana ny onana amintsika eto amin'ny fiarahantsika amin'ny sakafo ny tenin'Andriamanitra dia ny mana isan'andro zany. Ary misaotra anao manaiky ny fanasanay na fanasan'ny tompo rahateo moa mba hiaraka amin'ny sakafo tenin'Andriamanitra isan'andro sika araka ny tenin'ny tompo hoe tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Ny filazantsarany Marka toko 7:10 ka ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 7:10 no anjara sakafontsika anio. Hamaky zany sika nefa andeha hisaotra ny tompo aloha ary angataka rahateo ny fanahy masina mba hanazava ny teniny amintsika. Ivavaka isika. Manondrika lohanay eto anatrehanao zahay amin'ny fanetrehan'ny tenin'Andriamanitra mba hisaotra anao sy hideranao hanome voninahitra anao noho ny famondramponao aminay. Azonay miaraka mandinika indray ny teninao dia ilay teninao teny fiainana. Misaotra ry Andriamanitra ny famondrampo. Satria andika izany zahay dia mangataka anao zahay fanahy masina ianao mihitsy ny mitenena amin'ny mpanomponao ary mitenena aminay rehetra koa mba ho tena tonga teny fiainana ny teninao mpamonjy eo. Tonga anay ahay mandeha araka ny sitraponao dia ho tonga ny fanjakanao ary atao ny sitraponao eo amin'ny fiainanay manokana sy eo amin'ny fiainan'ny firenenay. Amin'ny anaranao mpamonjy malalanay io no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Marka toko 7:10 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 7:10 no anjara sakafontsika anio. Vakintsika amin'ny anaran'ny tompo izany. Ary no niala teo ankianjan'ny tempoly Jesosy dia hoy ny mpianany anankiray taminy. Mpampianatro, akory reto vato sy rafitra reto? Ary Jesosy nanao taminy hoe, hitanao va reto rafitra lehibe reto? Sy avela isy vato ifanongo eto ka tsy ho ravana. Ary raha nipetraka teo amin'ny tendrombohitra Oliva tandrifin'ny tempoly izy, dia nanontany azy mangingina Petera sy Jakoba sy Jona ary Andre hoe, lazao aminay, raha oviana no hisy zany? Ary ino ny famantarana rehefa ho tonga zany rehetra zany? Ary Jesosy nilaza taminy hoe, mitandrema fandrao isy hamitaka anareo. Fa maro no ho avy amin'ny anarako hanao hoe, izaho no Kristy, ka maro no voafitany. Ary raha mandray ady sy filazana ady ianareo, dia aza matahotra, tsy maintsy hisy izany, nefa tsy mbola tonga ny farany. Fa isy firenena hitsangana hamely firenena, ary isy fanjakana hitsangana hamely fanjakana, ary isy oroorony tany any amin'ny tany samihafa, sady hisy misary, izany ny fiandohan'ny fahoriana. Fa mitandremy ianareo, fa hatolotra diona sy ho kapohina eo amin'ny sinagoga, ary hitsangana eo anatrehan'ny mpanapaka sy ny mpanjaka no ny amitro ianareo ho vavolombelona aminy. Ary ny firenena rehetra tsy maintsy hitoriana ny filazantsara aloha. Ko raha mitondra anareo atolotra izy, dia aza manahy rahateo izay ho lazainareo. Fa izay teny homena anareo amin'izany oro zany no ho lazainareo fa tsy anareo no hiteny, fa ny fanahy masina. Ary ny rahalahy hanolotra ny rahalahiny ho amin'ny fahafatesana, ary ny ray hanolotra ny zanany, ary ny zanaka hitsangana hanohitra ny ray aman-dreniny ka hahafaty azy. Ary ho alan'ny olona rehetra ianareo no ny anarako, fa izay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinanao, ny teninao ny fahamarinana. Panazava miandrandrana zahay azaela fatongava tao mini fanahina
fahamarinana efatra no jerentsika am'izay nivakitsika teo. Tsara aloha ny manamarika ny any hoe miala teo kianjan'ny tempolo Jesosy ary de nandeha any amin'ny tendrombohitra Oliva izy. Raha miala avy eo amin'ny tempolin'i Jerosalema ianao ka hiakatra amin'ny tendrombohitra Oliva, tsy lalana lavitra akory zany, lalana eo amin'ny 2 kilometatra sasany eo. Raha miala avy eo Jerosalema dia mandalo amin'ny Getsemane, miditra amin'ny Loasakidrona, miakatra ny tendrombohitra Oliva. Tsy de lalana lavitra akory zany, ary tsy mahagaga raha hoe miala tao tanàna foana Jesosy izy lasa makany Betania, eo amin'ny 3 kilometatra eo nelanelan'ireo toeran'ireo. Ka ny marina eto de zao ny fahamarina voalohany de zao hoe rehefa niala tao amin'ny kianjan'ny tempolo zany Jesosy de nijeren'ny mpianatra ny tempoly. De hoy ny mpianatra hoe mba jereonao hoe Jesosy le vato reto hoe. Ny fahamarina nolazain'i Jesosy nefa de zao horavana io tempolon'i Jerosalema io. Horavana io tempolon'i Jerosalema io. Hoy izy hoe tsy avela isy vato ny fanongo eto ka tsy horavana. Mirafitry ny tempoly. Okaloha nolazaina amintsika ny hoe io tempolon'i Jerosalema io de zavatra mahagaga mihitsy. Efa niorina fantelony io hitan'i Jesosy io. Solomona aloha nanorina azy. Rehefa naoriny Solomona izy dia noravana tamin'ny andro Nebokadnezara, lasa kababo Israely. De naniraka olona ndraiky Rosy hanangana an'io tempoly io, Zerubabely zany. Zerubabely sy ny olona niaraka tamindray de lasa nakany Jerosalema nanangana indray ny tempoly. Rehefa aveo rehefa tonga Heroda de nisy restauration nataony Heroda, zany hoe noatsarainy Heroda ny tempolony Jerosalema. Ary nandritry ny 4 taona eo no nentina indray nanamboarana an'io tempoly io. Izao nefa hoy Jesosy Tompo hoe horavana Jerosalema, ary horavana indroa ihany ny Tompo no voalaza amin'ny soratra masina fa hoe nitomany. Ary tena nitomany izy araky ny voalazan'ny Lioka raha nijery an'i Jerosalema. Raha avy any amin'ny tendrombohitra Oliva manko ianao no nitazana an'i Jerosalema, ny zavatra anankiray manaitra indrindra dia ny tempolon'i Jerosalema tamin'izany fotoana izany. Saingy raha amin'izao fotoana izao moa tsika no makany amin'ny tendrombohitra Oliva, eo amin'ny toerana izay nisy ny tempolon'i Jerosalema io de moské no eo. Ka raha vao mijery hoe tanànan'i Jerosalema avy any amin'ny tendrombohitra Oliva ianao, dia ny trano lehibe indrindra sy mihezinezina indrindra ao dia ny moské d'Omar ny filazandreo azy, zay naoriny Abdal Malik tamin'ny 150. Io tempoly io, tempolon'i Jerosalema io, efa tanteraka ny fandravana azy. Ary araky nylazaintsika teo hoe nampitomany an'i Jesosy anie izy io Zao ny voalaza ao amin'ny Lioka 7:20 manomboka amin'ny 1:7. Ary raha nanakaiky izy ka nahita ny tanàna dia nitomany azy ka nanao hoe raha mba nahafantatra mantsy ianao na dia amin'ity andro ity aza izay momba ny fiadanana. Fa ankehitriny miafina amin'ny masonao zany, fa ho avy aminao ny andro izay hanangana ny fahavalonao tovotany manodidina anao, dia hanemitra anao manodidina izy, ary hamongotra anao hatramin'ny tany mba amin'ny zanaka ao anatinao, ka tsy hisy avelany hisy vato mifanongo eo aminao ho valiny tsy nahafantaranao ny andro namangina anao. Ho valiny tsy nahafantaranao ny andro namangina anao. Tena nitomany an'i Jerosalema Jesosy, nitazana ny tempolon'i Jerosalema avy eny amin'ny tendrombohitra Oliva. De noravana tokoa io. Tamin'ny taona 70 taorianan'i Jesosy de noravany Titus General Romany io tempoly io. De naoriny Herody izy io. Nefa tamin'ny 930 indray dia nanorina altara teo amin'io tempoly io ho an'i Jupiter, Sampo Romana ny Empereur Adrien. Tamin'ny 327 ho fanoerana ny tenin'i Kristy hoe horavany io ka tsy avela isy vato ifanongo, de nanorina kosa indray ny Empereur Julien mba hanaporofona fa hoe tsy marina ny tenin'i Jesosy. Kanefa tamin'ny taona 1:7 no ravana tanteraka izany tempoly zany
ary de naorina eo aminy eo am'le hoe dôme de rocher ny moské naoriny Abdal Malik zay ambara hoe moské d'Omar am'izao fotoana zao. Inona ny fantatsika teo amin'ny tantara raha io tempolin'ny Jerosalema lazainy Jesosy hoe oravana io tsy avelisy vaton'ny fangongoa, na inona hevitry ny olombelona teto am'izao tontolo zao noravana, ary mbola rava izy mandraky teny androany, mbola rava izy fa tsy maintsy tanteraka manko ny tenin'i Jesosy. Areto ry havana mahatonga antsika ho lasa eritseritsany amin'ny hoe nadiny tempolin'ny Jerosalema aza noravana, fantatsika fa raha misy zavatra mora rava ety an-tany dia ny tenantsika mora horavana ny ety trano laitsika ty. Ary zany tsy maintsy nahatonga ny tompo ilaza hoe horavana ny tempoly, hampiomana ny mpianatra, horavana ane io tempoly io ka miomana ianareo ary raha ny am'liko ny jerentsika de zao ny tenin'ny tompo hoe miomana ianareo fa amin'ny andro tsy fantatrareo tsy ampoizinareo ny hevinin'ny tomponareo. Ary noho izany ry havana tsy maintsy tanteraka ny eny tenin'i Jesosy, miaina ao anatin'izany fahatanterahany tenin'i Jesosy zany tsika am'izao fotoana zao raha mieritreritra ny tempolin'ny Jerosalema satria efa rava ny tempoly. De mbola tsy hino ny tenin'i Jesosy ihany ve tsika, mbola tsy atoky ihany ve tsika fa tena tenin'Andriamanitra ny ty baiboly ty tena tenin'ny tompo anie ny baiboly ary tsy misy tsy ho tanteraka ny teny rehetra naloko ny vavan'Andriamanitra. Hero antsika anie zany fa raha manome fanantenana ao antsika koa ny tompo, mampananteny izy, manome toky izy, tanteraka anie reny tokomeny reny rehefa mino isika ka manatanteraka izay lazainy. Fa ny fahamarinana faharoa dia fanambarana zavatra maro alohan'ny aravany zany ho izy. Eto nefa de tsara ny manamarika fa i Matio dia manampy fanazavana ny momban'io. Matio 4:20, zavatra 3 no hitatsika ao Matio 4:20 ny zavatra nilazany Jesosy. Ao amin'ny 4:20 faharoa de hoe izy namalika nanao taminy hoe tsy hitanareo va reo rehetrareo, lazaiko eo aminareo marina tokoa tsy avela isy vato ifanoko eto ka tsy horavana. Voalazany marika io. Ary raha nipetraka teo tendrombohitra Oliva izy dia nanatina azy mangingina ny mpianany ka nanao taminy hoe lazao aminay izay andro ahatongavany zany. Ahatongavany ninona? Ahatongavany fandravana ny Jerosalema. Ary izay famantarana ny fiavinao sy ny fahataperana zao tontolo zao. Raha ny filazantsarany Matio zany zay mifameno ny filazantsarany Marka ny jerentsika dia zavatra 3 no nambarany Jesosy miaraka: ny andravana ny tempolin'ny Jerosalema, ny fiaviny any amin'ny rahony lanitra ary ny fahataperana zao tontolo zao. Faharavany Jerosalema ho antsika aloha zany faharavany Jerosalema dia efa tanteraka, tsy adikevitra intsony zany, tsy miady hevitra intsony amin'ny andravana ny tempolin'ny Jerosalema sika satria efa mahita maso sika fa tanteraka ny fandravana ny Jerosalema ka tsy eo intsony ny tempolin'ny Jerosalema. Tsy avela isy vato mifanongoa eto ny tempolin'ny Jerosalema io ka tsy horavana. Efa miaina ao anatin'izany sika, efa zavatra tanteraka zany. Fa ny amin'ny hoe ny fiavin'ny tompo, fiavinao ho izy reo, mbola ho avy ny tompo, ho avy any amin'ny rahony lanitra araka ny tenin'ny anjely hoe iny Jesosy zay nakarinao any an-danitra niala taminareo iny dia ho avy indray ka handray anareo ho any aniko. Mbola tsy tanteraka io, mbola ho avy io. Ary Jesosy no nilazany amin'io hoe miomana ianareo fa amin'ny ora tsy ampoizinareo no hiavin'ny zanak'olona. Inona nefa ny famantarana? Dia milaza izy hoe isy ady sy filazana ady. Andre ady sy filazana ady ianareo. Maro no avy amin'ny anarako izy. Maro no avy amin'ny anarako ana hoe zano Kristy, zano izy. Ary izany dia manaprofo fa isy mpaminany sandoka sy Kristy sandoka. Amin'ny Matio moa izy dia mbola manampy ihany koa. Maro no avy amin'ny anarako izy ana hoe zano Kristy, ka maro no voafitany.
mpaminany sandoka ave be de be ny mpaminany sandoka efa niseto eto am'izao tontolo zao hatram'izay ary milaza ny tena no Kristy mesian'Andriamanitra mitondra ny titra mitovy amin'ny an'i Kristy amin'ny firenena maro am'izao fotoana zao de betsaka ny olona milaza fa mpitondra ny hafatr'Andriamanitra izy mesian'Andriamanitra izy ny fivavahana kristianina irery no manaiky fa tsy misy mesia afa-tsy Jesosy irery ihany fa ireo karazam-pivavahana hafa rehetra izay mitsangana dia manambara fa tsy Jesosy ihany no Kristy fa ihanina koa ary ireno izy dia famantarana fa ho avy ny tompo ka izao izy maro no voafitaka anjarany tsirairay avy no mandinitenany amin'izany kafa maro no voafitaka fa ianao mba tsy ahavoafitaka anao izao ihany aza manaiky Kristy na iza afa-tsy Jesosy irery ihany zay olona rehetra mitory ny filazantsara dia tsy Kristy akory na izy na mpitory ny filazantsara malaza toy inona azy izy tsy Kristy izy tsy ilay Mesia izy fa mpitory ny filazantsara ihany ary satria mpitory ny filazantsara fotsiny ihany izy dia tsy maintsy fantaritsika mba tsy ahavoafitaka atsika dia tsy maintsy fantaritsika ny hoe ahoana hoy ny tenin'ny Kristy ilay Mesia marina araka ny tenin'ny Kristy ilay Mesia ve zany anjaratsika ny mandinika ny amin'izany ny mpitory ny filazantsara rehetra dia tokony ho amarinitsika mba tsy ho Kristy sandoka amintsika izy ka mitory filazantsara hafa mampiala atsika amin'ny fampianaran'ny Kristy mazava loatra moa ry havana fa ilana fandiniana tenin'ny Kristy satria izy hoe aoka ny tenin'ny Kristy toetra betsaka ao amponareo amin'ny fahendrena rehetra dia milaza koa izy hoe mandre ady sy filazana ady ianareo ady sy filazana ady zany ny filazany Matio azy amin'ny toko 9 ary Marka nilaza hoe firenena mitsangana any mely firenena fanjakana itsangana any mely firenena ady sy filazana ady hoe ady an-trano betsaka ny ady an-trano na am'izao tsika miteny zao azy raha mba mihaino ny aty amin'ny faritra Afrika fotony tsika raha mihaino ny RFI dia misy mihitsy hoe fanazavana vaovao ny Afrika inona no hitanao ao ady an-trano ny firenena anankiray izy samy ao ihany dia miady an-trano ao izy ny firenena mitsangana amely firenena mampiorooro ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao fa nahoana betsaka ny firenena mitsangana amely firenena dangorina ny firenena zao miady ny firenena zao dia amin'izay fotoana zay mitsangana koa ny firenena hafa koa hiaro an'le firenena edina zavatra hiainantsika amin'izao tsika miteny zao zany ny misary moa dia voalaza mihitsy hoe isy misary voalaza zany amin'ny marika hitantsika teo ary zany tsy maintsy hitandremantsika fa raha ny amin'ny misary irantsika rehetra mahalala fa na ny eto amintsika azany dia misy an'izany inona daholo zany rehetrarehetra zany hiverina ny to hiverina izy fantaniana mipetraka dia zao vonina hitsena azy ve aho raha miverina vonina hitsena azy ve isika raha miverina tokoa Jesosy tompo amin'ny oratsy ampoizinareo anie ny hevin'ny zanak'olona famarihana fahatelo hiaritra fanenjehana ny mpanaraka an' Jesosy efa nilazain'i Jesosy tamin'ny Matio 5:10-20 io sambatra ianareo raha ratsian'ny olona sy enjehiny asinza teny ratsy retenena lagnanareo no ny amiko mifalisy miravoravo ianareo fa lehibe ny valim-potoanareo any an-daniny hiaritra fanenjehana hoe izany mihitsy ny lazainy eto ny filazantsarany marika nivakitsika teo koa mitandremy ianareo atolotra amin'ny sinediona okapohina no ny amiko firenena rehetra tsy maintsy hitoriana filazantsara koa raha mitondra anareo hatolotra izy dia aza manà raha teo fa izay teny omena anareo amin'izany olo zany no lazainareo ny rahalahy nolotra ny rahalahiny ho amin'ny fahafatesana ny ray anolotra ny zanany ny zanaka hitsangana anolotra ny rainy ho alan'ny olona rehetra ianareo ny anarako izany fanenjehana fampahoriana izany no ahazo ny mpianatra nanomboka hatramin'ny taona voalohany tamin'ny Jaona ry Petera ry Jakoba ry Paoly
ry petera natao atranomaizina, ry jaona natao atranomaizina, ry jakoba nytapahandota ny atranomaizina, ry paoly fahorinany aretany paoly ingy. Inona ny tsy nieretany paoly? Niaretany avokoa zany rehetrarehetra zany. Tsaraina tamin'ny fitsarana, alan'ny olona rehetra, ary nanpeto amitsika azy. Moa vetsy vavolombelona ny tantaran'ny martiora, nentina teo amin'ny fitsarana ny martiora, novonoin'ny olona ny martiora, halan'ny olona ny martiora, halan'ny mpanaraka an' Jesosy tompo. Zavatra misy mandraka androany zany. Mbola misy ny fanenjehana ny kristianina. Ary na eto amitsika azy anie, na eto amitsika eto Madagasikara azy, firifiry ny tanora, firifiry ny vehivavy, firifiry no ankizy, rehefa tena manolo tena ho an'ny tompo ka manaraka ny tenin'ny tompo, satria tsy manaraka ny fombandrazana intsony, de enjehy fianakaviana, aratsy ny fianakaviana. Izany nefa de famantarana hoy ny tompo. Fa ho avy izy ho avy izy. Ary raha ho avy izy, ianareo hoy Jesosy tompo, aza matahotra, na ho tsarainy ianareo, na ho entinaiza, na ho entinaiza, na ho entiny any amin'ny sinedrionareo, na ho entiny any amin'ny fanjakanareo, aza matahotra hoy izy, fa omeny ny fanahy masina anareo ny teny avalinareo zany amin'ny fotoanany. Ary zany ny fifaliana ho antsika ry havana, ampy ho antsika ny tokony meny Jesosy hoe, raha ho tsaraina noho ny fitiavana an' Jesosy ianao, ny fanahy masina mihitsy hiteny andresy lahatra ny maro, marina ny fanarana ao an' Jesosy tompo. Ary zany ny tina ampirisina atsika malagasy ry havana, te apirisika atsika miainy ny mana isan'andro aho, aoka ny tenin'Andriamanitra ihany no ivelomantsika, ka na iza milaza nameloka atsika sy hiteny hoe tsy mety nitahaka an'izao, nefa tenin'Andriamanitra no rahanao, aza matahotra, fa na hoentina any amin'ny fitsarana azy ianao, handresy lahatra ny mpitsara ny fanahy masina, raha ny tenin'Andriamanitra no rahanao. Ary eto ry havana, de mahafaly ny mahatsapa fa marobe ny kristianina tianorina vondrombavaka any amin'ny toeram-piasany any, tianorina vondrombavaka any amin'ny birao misy azy any, naiza mety hoe lohin'ny olona zany hoe raha ohatra ka hoe any amin'ny ministera ianao no anangana an'izany vondrombavaka zany, any amin'ny birao chef de service ianao no iara-mivavaka ohatra, de isy anao hoe ny etala ika ka tsy tokony isy zany, de hotorina any amin'ny tribonaly ve ianao raha anao zany. Aza matahotra fanenjehana avako, aza matahotra fanenjehana, fa matokia ny tenin'ny tompony meny hoe omena anareo any ny teny na hoentina any fitsarana azy ianareo. Tsy mandrara atsika tsy vavaka ny lalampanorenatsika, ary noho izany naiza ndeha hatsangatsika ny vondrombavaka, andeha hatsangana ny vondrombavaka. Ianao mpiainy mana isan'andro, mpiasa any amin'ny birao ianao, misy rona telo ianao ny kristianinao, miaraha mivavaka alohanareo hoe ataovy zany nge de ho hitanao hoe ataovy zany de ho hitanao. Ary aza menatra no vavolombelon'ny tompontsika. Fa ny fahamarina farany de zao, hotorina eran'izao tontolo zao ny filazantsara alohan'ny atongavan'i Jesosy. Hotorina am'izao tontolo zao ty filazantsara ny fanjakany ty hoy ny tompo, ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra de vao tonga ny farany. Hotorina am'izao tontolo zao. Matio nanampy zany 7:4. Hotorina am'izao tontolo zao. Tamin'ny taona 2000 iny ry havana, de nisy zavatra lehibe telo hitako. Tamin'ny nanomboka tamin'ny taona 577 ka hatramin'ny taona 2000, tao anatin'ny 5 taona, nisy zava-dehibe telo hitako. Any fitorina amin'ny filazantsara nataon'ny olona iray avy any Porto Rico tamin'ny taona 577, Dr Billy Graham tory ny filazantsara avy any Porto Rico na eniky zao tontolo zao. Tamin'ny taona 777, firenena 720 no nandefa solotena tany Jerosalema, nanamafy teo anoloan'ny Jerosalema fe fa tonga any am'izao tontolo zao ny filazantsara. Ary tamin'ny taona 2000, arivo sy ray alina ny evanjelista avy amin'ny firenena 200 mahery teto am'izao tontolo zao ivory tany Amsterdam. Manapirofo zany, manreny filazantsara zao tontolo zao. Ho avy ny tompo hoe miomana. Amin'ny fotoana tsy ampoizinareo miavin'ny zanak'olona. Mivavaky. Saotranao raha eo noho ny famindramponao sy ny fitiavanao, saotranao noho ny teninao, saotranao noho ny fampahirezanao, saotranao noho ny nampahafantaranao anay fa ho avy ianao Jesosy tompo. Ampio zahay, ho vonona tompo raha ho avy ianao. Amin'ny anaranao Jesosy, manaovanay izany vavaka.